Tombontsoa ho asy anao indray ny manaraka izao fandarana fifankairezana, fifampivavahana sy fandroana hevitra araka ny soratra masina izao. Amin'izao fandarana antso avy maika izao, ny fiantsoana ho atao aminao sy izay mety toetra anananao manokana. Mialohan'izay nefa dia andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, mitenena fa miaino ny mpanomponao. Tsara ianao noho ny famindrampo sy ny fahasoavana ataonao aminay isan'andro. Indrindra raha hanokana indray izay izao fotoana izao hifankairezanay, hiantoranay betsaka eo aminao Jesosy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombontsoa ho asy anao indray ny miaraka amin'ity anio ity izay toko sy andininy fototra ao amin'ny bokin'ny Matio. Matio toko 5, ny andininy 17 sy 19. Tsy izoviana amintsika loatra izay andalan-teny izay ao Matio toko 5, andininy 17 sy ny 19. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny rehetra izay ho vakintsika eto dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Aza ataonareo fa tonga ho andravan'ny lalàna, na ny mpaminany tsy tonga ho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray aza na teny soratra ray aza mandra-patateraka izy rehetra. Nomeko lohateny hoe miantoka manaina ny fiantsoana. Miantoka manaina ny fiantsoana. Fatatsika fa ny tontolo misy atsika, indrindra fa sehatry ny fanabeazana indray taona dia tamin'ny andro ny filoham-pirenena anankiray izay fatatsika loatra lay tsy dia naharitra ela ny John Kennedy tamin'izay fotoana izay rehefa nitokana an'ity sekoly iray izy dia nilaza tamin'ireo nanatrika azy hoe inona ny andrasan'ny sekoly amiko, fa tsy hoe inona ny ataon'ny sekoly amin'ny zanako. Azo hitaritsika koa io amin'ny sehatra hafa maro ihany koa raha anao fampiarana isika. Ray amin'ireo tantara lehibe amin'ny soratra masina ny tantaran'ny mpamonjy. Fatatsika moa ny dikan'ny mpamonjy na hoe Emmanuela dia hoe amintsika Jehova. 100 isan-drato ny Mandriamanitra azy, 100 isan-drato ihany koa ny maha-olombelona azy. Jereo fotsiny anie ny maha-olombelona satria ity maha-olombelona ity dia nanana fiandohana voafidin'Andriamanitra izy teo amin'ny Maria Virginia torotoroan'ny fanahy masina ny toeran'ilay zaza kely tamin'izay fotoana izay. Dia teraka ary nanana ny fiainana sarotra koa izy sy feno loza i Jesosy, fa tsy voasarika izany izy satria tao a Nazareta, toerana izay tsy ahitana zava-tsoa zany mihitsiny. Tsy hanonona anara-tanàna mety amin'ny faritra rehetra misy na ery tao amin'izao tontolo izao, fa izao nanao an'Andriamanitra ray ho lohalarana izy, ny amin'ireo teniny, ny amin'ireo sitrapony. Ray amin'ireny ity ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 4, ny 2:20. Satria rehefa tonga teto an-tany izy nitezain'ny Maria dia nandeha tamin'ny fomba tsara fanabeazana, satria olon'Andriamanitra izy ireo, mahafantatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho indrindra ny ambaran'ny filazantsara Lioka toko 4:20, Lioka toko 4:20, dia tonga tao a Nazareta izay nabeaza izy ary araka ny fanao dia neditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Sabata dikany lehilahy sy vehivavy miaona amin'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray. Eto anefa dia efa misy ny sinagoga, izany hoe toerana ivorian'ny eo amin'ny lehilahy, satria ny jiosy moa ny lehilahy tena amin'ny mandinika manana tombontsoa manokana amin'izany. Folo eo amin'ny toerana anankiray mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe amin'ny toerana anankiray na amin'ny toerana ivavahana ohatra dia Facebook nay natao tsy mifanaraka amin'ny tenany na zavatra tsy ara-panahiny jerenao na miresaka ny amin'ny fiainana ihany koa. Tsy izay ilay araka ny fanaony. Jesosy tsy nanana ota izy. Hebreo toko 4:15 dia milaza an'izany, azontsika vakina izany, fa anisany ihany koa izy tsy nanana ota izy,
fa natao batisa ihany koa izy. Mba efa nieritreretanao ve zany? Ao Matio 7:1 talohany nataony nanaovana batisa an' Jesosy de efa nisy ireo olona zay nandray ny teny tamin'ny Jaona mpanao batisa, niaiky izy ireo ny amin'ny fahotany. Ahoana indrindra ny voalazany? Ao Matio 7:1 Matio 7:1 satria nivoaka reo olona reo Jerosalema, Joda, dia nataony batisa tamin'ny on'ny Jordana reny rehefa niaiky ny fahotany. Batisa mila miaiky ny fahotany mba azahoana atao batisa. Ary Jesosy nanota ve izy? Amin'ny 2:40 dia izao no voalaza hoe ny fomba nanaovana batisa an' Jesosy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Arindry ny sokatra tamin'ny lanitra, arita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Tsy nananaody izy fa nandeha mba handeha tahaka an'izay andehanantsika ihany koa. Ny asa ary anao manahoana? Inona ny fanapa-kevitrao? Miantoka manaina ny fiantsonanao amin'ity anio ity. Ny asa mafy koa izy tamin'ny Antso. Efa voasoritra meloan'ny mpaminany satria Isaia 7:50 ray manontolo. Manasanao mba hamaky an'izany. Fa andeha toizantsika amin'ny Isaia 2:20 ny andeny voalohany hatramin'ny 7 ny iraka zay ampanaovina an Jesosy izany. Tsy vitany hoe vita batisa fotsiny de io ny tandrony, tena tsara zany, fa mbola misy dingana tsara kokoa tahaka nataon'i Jesosy satria rehefa nandray ny fanahy masiny zany hoe niseho tamin'ny alalan'ny voromailala feno mankonan'Andriamanitra azy de ondrina ny Isaia 2:20 ny andeny voalohany hatramin'ny 7. Ny fanahin' Jehova Tompo no ato amiko, satria Jehova efa nanositra hitoroteny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka hasitrana ny torotoro fo izy, ary tory fanafana amin'ny babo, sy amokany ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava, hitory taona kasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamanitsika, hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao Ziony. Eny, anome azy hamama ho solon'ny lavena sy diloily fifaliana ho solon'ny fahaleovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rerajeraka, mba anaovana azy hoe hazon'ny fahamarinany namboleny Jehova ho fampisehoana voninahitra. Ndeha iray amin'ireny no resantsika. Ahoana izy ao amin'ny 7 tapany farany, ao amin'ny 7 tapany farany tao de hitatsika fa efa mijery an'io koa ny Isaia 1:20 Isaia 1:20 tsy arovakitsika fa mbola amafisina ry amin'ny Jaona 5:12 ny amin'ny fanoarana Jesosy ilay sapam-boaloboka. Ny tena marina dia Jesosy mihitsy n'ilay voaloboka. Atahoana moa ilay voaloboka? Alaina, terena, amoaka rano, de ny mihinana azy mampahery izay mila an'izany. Na ny ara-tsiansa ary de milaza an'izany fa nisan'ny tsara indrindra ny ranom-boaloboka. Eto koa nefa Jesosy Kristy ilay aseho an'ilay voaloboka tsy hoe navelany, tsy hoe niteny fotsiny izy eny amin'ny fiarahamonina nisy azy, fa zao ny zavatra nisy fantatsika ireo filazantsara indrindra ny faraparany, tsy navela mpiara-miaina taminy izy, tsy naharitra ny teny ara-belona tamin'izy ireo fa izao nosamborina izy, nampijaliana izy, novonoana izy, nolefonina izy, ary tsy navelan'izy ireo raha tsy maty teo amin'ny azo fijaliana. Hitatsika ao amin'ny evanjelina ny filazantsara faraparany fiainany taratra hitatsika izany. Izao anefa ao amin'ny Jaona 7:20 mba tsy ho tantara ho asy anao izany tantara izany, fa misy antoka manokana, misy aina manokana ny amin'ny fiantsoana asy anao, ary zay le mahatonga lay fiainako sy ny fiainanao mifanehatra, mitombo, mitozo amin'ity andalan-teny ity hoe ao amin'ny Jaona 7:20 aitsika loatra andalan-teny io, andeha hiara-merina mihitsy tsika, hiara-iredona eo ampanarahana, eo ampisaintsainana izao teny izao hoe ao amin'ny Jaona 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Azahoana aho, azahoako,
lay tena fiainana. Ry mpiaino, tsy hoe mivavaka aho dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny ataon'ny fiangonana amiko, fa jereo ny hafa tsy manana an Jesosy Kristy lay tena fiainana. Raha tamin'ny zanak'Israely tsaroantsika ilay tantara rehefa nikekery menarana tany anefitra, nasaina mibanjina an Jesosy Kristy. Maromarina koa lay tandindona amin'ny numéro 2:27 nibanjina lay tandindona lay menarana varahana dia sitran'izy ireo. Raha tamin'i Jesosy Kristy teto an-tany, raha nandehandeha izy tety, izay nino azy, niantsoantso azy, niantokaina ka nandray an-tanana dia niverina tamin'ny fiainan'izy ireo. Ny anio manakaiky ilay fiavian'i Kristy fandroana, tsy ety intsony izy fefa niakatra ny an-danitra, mifona ho asy ianao amin'ilay hevitra masina indrindra ho ankavanana ny seza fiandrianany ray. Ao amin'ny Hebreo 12:12 Hebreo 12:12 tsy pio tsara mihitsy n'ilay teny hoe mpanefa azy mila mibanjina an Jesosy tsika. Amin'ny fianarana ny soratra masina, amin'ny filazana ny atsarany Kristy, amin'ny fiheverana ny hafa, na dia tao mafy azy sy tsy araky ny tokony ho izy ara ny fiainatsika. Ny teny fikasana ho anao soa kosa ao amin'ny Jaona 5:7-20, ny amin'izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao, natao misy toe-davatra sarotra dia izao no teny fikasana ianao hoe dia ivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana. Ka noho izany ilazako aminao hoe ny amin' Jesosy Kristy raha nandalo tety an-tany izy arak'ilay Matio 5:17-20 dia nitanterahany zany. Andeha araka ny voasoratra amin'ity anio ity. Raha sitraka ao amin'izao ora izao, ndao hivavaka ny amin'ny fiainanao manokana, dia saotra azy isika ary tsy vita n'iso fa nianto manokana nafatesany tao amin'ny hazo fijaliana, nomena anao koa ny didiny. Raha fitakinany amin'ny fiarahana amin'ny sabata ve, inona no sakana amin'izany amin'ny andro fafito io sabotsy io, ny amin'ny tokantrano ihany koa ve, ny miaraka amin'ny hatsarany ihany koa, inona ny sakana amin'izany? Mahafinaritra ny Jesosy raikenao zany. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, lehibe loatra ny fitiavanao anay. Nomenao zao fotoana manokana izao zay. Misy ankonana, misy mpiara-miasa, misy mpiasa anatin'ny olana ankehitriny, manaja ny fiarahana fitsipika izy ireo any amin'ny toeram-piasana. Kanefa mba te hanaja ny fiarahana aminao, Jesosy eo, raiso an-tanana manokana ny fiainan'izy ireo, mba azahoany manaja zany andronao masina izany. Jesosy malalo, mitondra-bavaka koa zay ny lehibe rehetra, zay manana ny toerany maizy azy, pitarika izy mety amin'ny ankonana, pitarika izy ao amin'ny sehatra maro samihafa, amin'ny orinasa, amin'ny fiarahamonina misy azy, mba te hanana fahafahana koa n'ireo olona adidiny, dia ianao koa ny hiasa manokana amin'izy ireo tsirairay. Jesosy eo anatin'ny olana koa izao rehetra izao, dia nay mety malala fa manana lalàna fitsipy, mety miovaova mantaona ny maro, indraindray nisaotranao zay ny amin'ny teninao, lay didy folo, lay omaly anio ary mandrakizay izy mbola tsy miova, fa namasonao tareo lalana n'izay hatsapa amin'ny fahatsoram-po ny mino sy manaraka izany. Tsara ianao Tompo, ka raiso an-tanana ny fiainanay. Ka zao fanapa-kevitra raisina izao ane mba hita fifaliana amin'ny fiarahana aminao, satria zanakao izay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.